Halleloia, mbola miarabantsika rehetra amin'izao andro talata 7 jolay 2024 izao ny tenako ary tonga soa ianao eto amin'ity fandarana mahafinaritra ny anina saza ity. Mino aho fa Andriamanitra ny fiadanana anie ombanao amin'izao andro vao miposaka izao ary ameny fahasoavana aminao mandritra n'izao andro izao. Azadiny fa ity volana ity dia mifantoka tanteraka amin'ny loha hevitra hoe fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy mpanjaka. Halleloia. Ry havana malala, misy zavatra anankiray izay mipetraka atao am-poko ary everiko fa Andriamanitra tena te-hiresaka amintsika momba an'izany androany. Tiako sintomina ny sainao ajerevana ity sary anankiray ity hoe hazo anankiray izay misy voankazo mahafinaritra, izay mamoa voankazo mahafinaritra. Za zao rehefa mijery eo tokotanina eo dia misy bergamoty eo tokotanina eo, dia mandinika an'ilay hazo misy manga ihany koa, dia mandinika an'ilay hazo, mandinika an'ilay voankazo tsara tarehy, mampite-hihinana, mateo-tia ilay voankazo. Ny olona rehetra dia mijanona eo anoloana voankazo mahafinaritra, mety hoe mankafy azy, mety hoe mikasika an'ilay voankazo ary mioty ny voankazo indraindray ary. Kanefa izao ny zavatra misy, tsy misy olona mihitsy mijanona hoe mandinika ny fakan'ilay hazo, tsy misy hoe miady ny tany dia hijery izay mitranga ao ambanin'io hazo. Rehefa tsy misy anefa ny fakan'io hazo dia tsy misy voankazo ankafizinao mihitsy. Dia ohatran'izany mihitsy ny fiasan'ny fiainantsika ara-panahy. Hitanao izay hitan'ny olona aminao dia izao ny fiadananao zany rehefa hoe misy tsy mety manodidina anao na mety hoe indraindray mianjera avokoa ny zavatra rehetra manodidina. Ny hitan'ny olona dia ny fifalianao izay tsy misy afaka manala ohatra. Mierinao rehefa misy ny fitsapana dia tsy inona ireny zavatra ireny fa vokatra hita maso avy amin'ny faka izay tsy hitan'ny olona mihitsy. Ary io faka ny finoanao io dia miorina amin'ny toerana anankiray ihany ao anaty toerana miafina. Tahaka ny fakan'ny hazo rehetra dia any ambanin'ny tany any amin'ny toerana miafina, dia tahaka an'izay koa ny fakan'ny finoantsika dia miorina amin'ny toerana iray ihany ao anaty toerana miafina. Milaza mazava tsara an'izany Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo 9:1. Hoy izy hoe rehefa mivavaka ianao dia midira ao amin'ny efitranonao, idio ny varavaranao ary mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny afina. Tsy nilaza mihitsy izy hoe mivavaha ianao mba ho hitan'ny olona. Tsy nilaza izy hoe manaova fombafomba fahamasinanao, tsia, fa hoy izy hoe idio ny varavarana. Satria ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra dia tsy miorina babe maso ary tsy miorina na oviana na oviana hoe ho hitan'ny olona fotsiny, fa any amin'ny afina. Mivavaka tsika, miara-mivavaka tsika, miara-mankalaza an'Andriamanitra, miara-midery an'Andriamanitra mba azahoanao herim-panahy. Halleloia. Fa ny fifandraisanao akaiky amin'Andriamanitra dia any amin'ny toerana miafina foana, any amin'izay toerana hoe tsy hitan'ny olona. Fa rehefa any amin'ny toerana hitan'ny olona ny fifandraisanao akaiky amin'Andriamanitra ohatra, dia izay hitan'ny olona eo dia miena ny lanjany eo mason'Andriamanitra. Fa izay atao anatrehan'Andriamanitra rery ao anaty miafina dia omen'Andriamanitra valosoa amin'ny fotoana hita maso indray androany. Any zany ianao manondraka, any amin'ny afina ianao mila manondraka mba hamoy bebe kokoa eo amin'ny fiainanao.
misy fampitandremana nefa anatin'izany ary tiako renao tsara hoe raha tsy misy manondraka ny faka ao anaty miafina dia homaina ny voankazo na tsisy voankazo mihitsy azy, tsisy zavatra aseho. Ny fahamainana ara-panahy dia izao, mety tsy ho voatsikaritry ny olona aty avelany amin'ny fotoana fohy, mety aina andro vitsivitsika amin'ny hafanam-po izay azo ohatra voavy mivavaka atao am-piangonana ianao dia manana hafanam-po, dia mety miaina amin'iny andro vitsivitsy. Fa izao amin'ny farany izay fakan'ny finoanao tsy mitondranao dia ho hita miariary ihany amin'ny fahamainana ara-panahy. Raha isohatra Daniela zany tamin'ny fotoanany dia lehilahy ambony toerana, ajaina, olo-mpanjakana, nanana andraikitra lehibe izy tao amin'ny fanjakana ny Nebokadnezara tamin'izany kanefany intelo isan'andro dia izao miondrika teo anolohan'ny varavarankely efitranony izy ary nitodika anakany Jerosalema dia nivavaka. Indray andro zany dia nisy didim-panjakana nandrara nivavaka amin'ny olo-kafa afa-tsy ny mpanjaka, na andriamanikafa afa-tsy ilay mpanjaka. Raha tsy izany dia hoe atsipy anaty lavaka misy liona. Fantatry Daniela tsara io didy io, na atsipy anaty lafaoro koa, fantatry Daniela tsara izany. Fa ny Baiboly dia izao nilaza fotsiny ny Baiboly hoe nanohy arak'izay fanaony hatramin'izay izy. Tsy fihetsem-po tampoka zany fa fanao niorina lalina tao aminy. Ka izao tsy nisy lalàna, tsy nisy fandrahonana, tsy nisy lavaka misy liona nahasakana anazy. Izany dia izao vokatry ny faka izay hoe notondrahana nandritry ny taona maro tao anaty miafina lavitra ny fijerin'ny olona. Omeko ohatra iray koa ianao hoe mpanao fanatanjahantena, atleta anankiray izany izay malaza, na mpanao baolina hitanao hoe izao mondial malaza dia mpanao baolina hitanao malaza io. Amin'ny andro fifaninanana dia ao amin'izareo daholo ny fakan-tsary rehetra, ny caméra rehetra dia mifantoka aminy. Ny vahoaka mioby an'izy ireo, ny olona rehetra miresaka momba ny fahombiazan'ilay atleta. Kanefa n'izao ireo mpanao fanatanjahantena ireo dia tsy mba hoe tonga dia hoe miazakazaka teny ambony terrain fotsiny, fa tsy maintsy zareo nanao fanatanjahantena lavitra ny mason'ny olona. Izay obian'ny vahoaka amin'ny andro fifaninanana anankiray dia izao vokatra ny fanazaran-tena maro be izay tsy nisy nahita. Toy izany koa ny amintsika izay ankafizin'ny olona aminao androany, ny fiadananao, ny fahatonianao, ny hoe afanavahan'Andriamanitra anao, ny finoanao dia izao vokatra ny zavatra nataonao lavitra ny fijerin'ny olona, lavitra ny fijerinao hoe rehefa tsy misy makasitraka ianao, rehefa tsy misy makasary ianao. Ka izao inona ary natao amin'izany? Omeko torohevitra ianao miterina andro ity. Misafidiana ianao toerana iray, toerana tena voafaritra tsara mihitsy. Mety hoe toerana iray ao an-tranonao io na any toeram-piasanao, izay hitanao fa mety, fa toerana anankiray dia izao manontany ianao fotoana hivavahanao amin'ny toerana tsy hitan'ny olona, na ao amin'ny efitranao dia hidio ny efitranonao. Dia izao na dia 10 minitra fotsiny aza, tsy halava ny fotoana ny zava-dehibe, fa izao ny fatokiana hoe anondranao ny finoanao, ny faka ny finoanao any amin'ny toerana miafina.
idio marina ny farafaranao. Apetrao amin'ny fomba avion ny telefoninanao. Hitanao le hoe mode avion reny, ataovy mode avion, na pio ny telefoninanao rehefa iona amin'ny rainao any an-dandrina dia pio ny telefoninanao io. Dia ataovy fotoana zany hoe tsy azo ivalozanao mihitsiny. Tahaka ny Daniela hoe tsy nanova ninninona tamin'ny fanaony, na inona mitranga na inona mitranga manodidina anazy. Dia eo ianao mivavah, miresaha amin'ny rainao fa isy vonona ny iainanao, ianao sy izy rery. Amen. Dia zao tontolo zao dia ahita sioby ny vo izay ho aseho anao vokatra ny zavatra. Zao tontolo zao mijery izay vo fa Andriamanitra mijery ny faka. Amen. Ary eo amin'ny faka ao anatin'ny afina no anaovan'Andriamanitra asa lehibe indrindra ato anatintsika ato. Amen. Engany ity herinandro ity dia ho fotoana hiverenanao, anondranao ny fakanao, ny fakany fononao ao anatin'ny afina. Amen. Mino fa raha nakasika anao zao teny zao dia zarao amin'ny namanao ary azadino tenenao anaty commentaire ihany hoe any amin'ny toerana miafina no anondrahana ny faka. Amen. Dia Andriamanitra ny ombanao ary iny tokoa fahasoavana sy famindrapoany anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao ary toetra ao trano Jehova andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Dr. Rina Teresy Fauria.